Matio toko faharoapolo. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanim-boalobony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denaria isan'andro ny karamany dia nasainy nankany amin'ny tanim-boalobony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena, ka hoy izy tamin'ny: mandehana koa ianareo akany amin'ny tanim-boaloboka, fa izay an-keviny marina dia omeko anareo, ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy, ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo dia nivoaka izy, ka nahita ny sasany nitoetra eo, dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritry ny andro? Hoy izy taminy: satria tsy misy olona nanakarama anay. Dia hoy raha lehilahy taminy: mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanim-boaloboka. Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompony tanim-boaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany: antsoa ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atombohy amin'ireo taoriana ka voatra amin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo dia nahazo denaria misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena azo mihoatra izy, kanjo samy denaria misesy avy ihany no azony. Ary rehefa nahazo izany izy dia nimonmonina tamin'ny tompon-trano ka nanao hoe: ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny ainandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray tamin'ireny hoe: ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho? Tsy efa denaria va no nifanekenao tamiko? Raisony ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako omena toraky ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho? Ratsy va ny masonao satria tsara? Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Ny nilazan'i Jesosy fahatelo ny aretany. Ary Jesosy no niakatra ho any Jerosalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 lahy ka niteny tamin'ny teny an-dalana hoe: indro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho an'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna, dia ho elohan'ny ho faty izy, ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony ho fimehezana sy ho kapohiny sy ho ombony amin'ny hazo fijaliana. Ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy. Ny fangatahana nataony reniny zanak' Zebedio sy ny navaliny Jesosy azy. Ary tamin'izany dia nanantona an Jesosy ny reniny zanak' Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy: inona no irinao? Dia hoy ravehivavy taminy: mandidia mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto, ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ianareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy roa lahy taminy: haina ihany. Hoy kosa izy taminy: hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy hany hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Ary noho nandre izany izy 10 lahy dia tezitra noho nataony izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy akeo aminy ka nanao hoe: fantatrareo fa ny andriana ny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibe ny manapaka azy fatratra, fa tsy mba toy izany aminareo.
fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ny nampahiratan'i Jesosy ny jamba roa lahy tao akaikin'ny Jeriko. Ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy. Ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho nyreny fa Jesosy no mandalo dia niantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry tompo zanak'i Davida ô. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry tompo zanak'i Davida ô. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe, inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy.